Manodidina izay fiadinana amboara nasionalina ny telo Coupe de Madagascar izay dia ny aloha ny atrehan'ny fifaninanana androany tetsy amikanja Mahamasina dia notoloran'ny ben'ny tanàna nanalany Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana fanamiana vaovao ny ekipan'ny Uska Foot na ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra na dia teo ary ny faharesena dia hoentiny amin'ny fifaninanana manaraka izany fanamiana vaovao vao azon'ity ekipan'ny Uska Foot ity izany. Mialohan'ny niatrehan'ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra ny dingany ampavalondanina ny telo Coupe de Madagascar dia novatsindra matoa Lalora Valomanana ben'ny tanàna Antananarivo fitaovana maro toy ny maillot, baolina sur vêtement ny ekipan'ny Uska Foot. Isorany ramatoa ben'ny tanàna izay tsy nanao ambany zavatra ary efa fantany koa haritany nilazany zany Uska Foot araka ny voalazantsika zany dia zay sy anaovany tsinosinona ka isoranay be izy amreto fanomezana zay menay reto baolina zay misy fito fa isantrano fotsiny io dia polo zay ho ataony dirigeant ny maillot telo mitondra surveta ho an'ny joueur. Ho an'ny mpanazatra dia ny ametraka fomba fijery vaovao eo amin'ny lafin'ny teknika mba hamerenana ny lazan'ny Uska Foot ny tanjon'izy ireo amin'ny ity taom-pilalovana ity ary ny andeha lavitra amin'ny faninanana nasionaly. Ny fanavozana ambony kianja ankoatran'ny fanazarantena izay matotra kokoa hatramin'izay dia nisy mpilalao nampidirina izany hoe no atsaraina ny teo am-pelantanana zany ary everiko fa afaka ny manome tanana iverenana ny ray ao amin'izany hoe sihatra natoerana tokony hipetrahan'ny Uska Foot zany indray zany satria tsy moramorany ny manangana na ny mamerina ny ray an'izany lazan'izany ekipa zany satria ekipa nanana ny naizy azy zany tamin'ny fotoan'androny ary araka ny tenin'ny président teo dia hoe miara-mientana mihitsy amin'ny famerenana an'izany ary tsy mikely soroka tokoa ireo mpitantana rehetra isan'ambaratongany mamerina an'izany ka raha ny lafin'ny teknika dia everiko fa mandeha araka ny tokony ho izy ny fanavozana atao anatin'ny Uska Foot. Vonona araka izany ny mpilalao Uska Foot izay vao avy naka mpilalao fito vaovao hiatrika ny faninanana rehetra eto Madagasikara.